zavatra tsy tokony ho atao. Ilay zavatra tsy tokony hiverenana. Na zavabe ny fanazavany ravavy azy, ravavy felana izy iny. Niadina dia niraisiko tamin'ny tontolo-panahy, tamin'ny tontolo-panahy ihany koa no nanazavany azy. Fa itsika efa voadio, dia tokony tsy hiverina amin'izay hametaveta ny tenantsika ihany koa, handoto. Araka an'izay teny voalaza any amin'ny testamenta vaovao hoe hiosopotaka indray, tsy hiverina amin'ny alohany indray, ny alika ozy miverina amin'ny alohany, nefa tsika efa voadio. Tsy tokony hiverina amin'izay fahalitoana izay. Satria raha amin'izao andro izao tsika mbola tena vao hiverina amin'izay fihosoana potaka sy fiverenana amin'ny zavatra efa naloa, nandiovana tsika izay dia izay mihitsy tsika tena hoe mihinana ny tsy fihinantsika. Izany hoe tena hoe efa tsisy fotoana tsony, efa kely sisa. Dia ho tonga Jesosy, fa ho kely sisa. Araka ny tena ravavy teo hoe tokony hoe izay hoe fitoriana fibebahana ny tradradratrainy. Raha tadiditsika Jesosy vao nanomboka ny ministera dia fibebahana, famonjena fanahy amin'izao androntsika izao. Ka tokony tsy hanao zava-betaveta ho anaty an'Andriamanitra intsony dia ny fahotana, araka an'izay voalazako teo. Tsy ny fihinanantsika, tsy ny fiverenana amin'izay zavatra efa nialana, zavatra efa nantsirana, zavatra efa nanafahany Jesosy. Asy ianao, maro ny zavatra mifamaofao. Tena hoe raha tsy ampy vavaka tsika dia lavo foana. Satria ny devoly tena hoe efa mandrovitra vy mihitsy ny angambany, fa tsy mba tsy intsony, fa tsy moako mora rovitra, fa vy izany tena mampiasa masinina handro vitana anazy. Tena hoe fa mandrovitra masinina mihitsy ny lavarambo. Manao tous les moyens, chaque jour, isan'andro. Mba hiverenanao, mba hanaovanao zava-betaveta ao anaty an'Andriamanitra. Ny fahotana maro isan-karazany, ny zavatra mbola mamaky sy isan-karazany. Ka mbola meny tompo fotoana tsika, ahafahantsika miala amin'izay, ahafahantsika hoe tena hoe Jesosy ahafao amin'ity, fa tady hiverina amintsika sao dia hanao zava-betaveta ao anaty anao, ny fahalitoana rehetra. Efa nanasorany Jesosy ianao, nanasorany Jesosy ahy. Amen. Dia iterako indray koa amin'ny tapany voahevitra ny tapany ambany, araka voalaza tety moa izany dia hoe momba ny fahafolo-karena. Dia amin'ny fandoavana ny fahafolo-karena. Ty dia matetika dia tena hoe midradradratra, fa anao tsy dia mba maheno hoe tena hoe hitory ny fibebahana ao anatin'ny fiangonana anankiray raha tsy miditra aloha ty fahafolo-karena ty. Efa nentiko tato izay tamin'ny satria tany aloha tany efa nisy ihany koa ity momba an'ity izay, araka ny voalazany ravavy teo amin'ilay soa anankifiry izy ilay nilazainy teo iny. Dia ny presque soa alain'olona amin'ity dia ilay hoe mba hisy fitahiana hisokafany lanitra dia mipopapopa ny fitahiana. Dia toriana ilay izy dia raha manao ianao dia tena voatahan'Andriamanitra dia any ilay sain'olona amin'ilay voataha dia manao. Dia amin'ilay fanaovana anazy nefa tsy vokatry ny fo, mbola saina ohatra ny raisiko izay. Ohatra ianao tsy manana mihitsy ny amin'ilay fahafahana anao an'ilay izy dia any pastera tena nampikonto ohatra iny karamanao. Ohatra ianao mandray $600 par mois dia hoe izao izay ny ampahafolony izay. Dia tsy ampy nefa ny fizarana an'ilay vola hoe tsy tafiditra ilay ampahafolony. Dia lasa mihindrana mitrosa. Nefa ilay zavatra tokony ho anao personnel no anaovana an'ilay izy. Dia lasa tsy mety satria lasa amin'ilay voataha ilay saina voagety. Dia lasa manao tsy vidiny. Dia lasa tsy vokatry ny fo. Araka ny lazainy izy alektarika teo, ravavy Saida teo hoe tanika dia lasa hoe raha hitanao hoe toa aiza Jesosy toa tsy nitaha, nefa ny zananao fahafolo-karena, nefa ilay zavatra tsy any amin'ny fonao ilay izy, tsy mitoetra any amin'ny fonao ilay izy, fa nomba
ianao teo tahiny no mbo asianao mba foana eo alohany dia tsy dona aminao mihitsy n'ilay fitahinina. Fa io nasanandro sanandro io afaka ataonao nasanandro sanandro afaka ataonao. Mahita olona ianao tsy mihinana, mahita olona ianao tena tere-pananao anomeny iny. Ary le izy tsy nisy hoe vola. Na namaky tsara tao amin'ny Malakiany vakiny raha vavy tao ary niverenako ny vakina, tsy nahita le hoe vola fa harena. Ka amin'ny olona manko ny harena dia hoe raha vao ny olona izay manan-karena dia hoe manam-bola dia vola foana no mibahana. Fa izany hoe toy izay anananao izany. Tsy voafaritra mihitsy hoe rehefa manan-karena anao dia le vola. Fa toy izay anananao. Araka an'izay lazaina hoe ny fotoana ananao. Move ny tompony manomenao fotoana, ny tompony manomenao andro iasana, ny tompony manomenao asa. Ny izy manao fitaovana ny patron-tsika io androany karamatsika. Dia ohatr'izay koa fotoana mbola omeny atsika iainantsika. Ny rivotra mbola iainantsika. Dia move atsika mba mahafoa, tsy haiko hoe 24 heures ny iainantsika, mahafoa 4 minitra an'izay tsika ho apahafolo no andolifantsika. Asiko mafy ny tenako mba mangana. Andolifantsika eo anaty anto hoe ity apahafolo nyity journée-ko androany ity Jesosy mba hisorako anao fotsiny. Na hoe hivavahako an'iny olona nangatabavaka iny. Na hoe tena mba hiconnectevako anao angatahako hery indray. Vitantsika ve izay? Nefa tsika mirotoroto miasa, nefa tsika tena matahotra mihitsiny raha tsy vita ny asa noho le patron. Nefa Jesosy foana efa nianarantsika taloha tao hoe ny zavatra rehetra izy dia avy amin'ny Jesosy, ny zavatra rehetra. Izany hoe tadidio mandrakariva izany fa io anao mipetraka miasa mandray vola par mois io avy amin'ny Jesosy io. Fa tsy hoe zany na naneritreretra te handeha aty Liban na handeha any Hong Kong na handeha any Chine. Fa fitondran'ny tompo daholo io. Fa tsika zany tsy dia eritreretin'ny olona loatra fa ny olona anankiray izay ohatra hoe manan-karena marina izy fa miasa, fa misy foana ho fitahin'ny tompo. Dia ny zavatra rehetra izay ananantsika, ny arena fotoana io. Misy anie izao amintsika amin'ny teny izao efa maty, fa tsy manana, efa tsy afaka miaina. Misy moa no mbola velona, nefa ilay fotoana harena amin'ny tompo dia lanina amin'ny zava-poana. Izay anananao, ary araka ny voateny hoe, izaho koa izany dia tsy mba tsy tereny, malalaka, manana soa tahaka ny anomezan'ny tompo antsika hoe lalana roa no makany an-danitra dia ny fiainana mandrakizay sy ny fahafatesana mandrakizay soa. Misafidy ny bon soa ianao anao izay. Misafidy ny soa ratsy ianao izay, anao izay. Ao amin'ny tompo izany tsy mba misy fateriterena izany. Tsy mba misy hoe tsy maintsy atato amin'ity lalàna ity ny tena tereny rehetra zanak'Israely rehetra. Dia izy fa io ny lalàna dia tsy maintsy entiny fahafolo-karenanareo hoento amin'ny trano fireketako izy ny arenanareo. Fahafolo-karenanareo. Inona moa ny arenan'ireto zanak'Israely reto ange? Toko angamba tsy nisy ny karama tamin'izay fotoana izany. Raha ny karama tany amin'ny tany Ezipta ireo amin'ny vary masaka foana no entina avy any mamboly. Dia ny ondry sy ny kisoza sy ny ondry izay ny arenananany reto zanak'Israely reto tamin'izany fotoana izany. Ka nahatonga an'Andriamanitra hoe io arenabenareo io izany dia hoentina atao fanatitra. Fanatitra ange ny fahafolo-karena fanatitra. Dia inona izany raha fa tsy manam-bola? Tena hoe marina mihitsy hoe izay tsy manam-bola rehetra tsy manana fahafahana amin'ilay izy dia ahoana moa izany no anatanterana? Dia lasa mampanaonao foana ny olona, lasa le voatery no manery fa tsy le fahafahana, tsy le vokatry ny fo. Araka ny ten'Andriamanitra milaza manao hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fo sy ny fitiavana. Izany hoe mila miainga amin'ny fo amin'ny fahalalahana. Fa tsy hoe anao mba ho tahin'Andriamanitra, anao no ilay fampianaran'ny pasitera hoe manao anao tena hisy fitahinana amin'ny sambo foana hirotsaka amin'ny tranonao dia iny no andraindray ny olona hoe tena raha manao zavatra tsotra anie. Izay zany ny anatin'ny eritreritry ny olona vao manao an'ity dia hisy fitahinana amin'ny sambo foana. Fa tsy hoe manao an'ity noho ny fitiavako an'Andriamanitra, fitiavako an'ny hafa.
Andriamanitra voalohany indrindra satria iny ange lazain'Andriamanitra iny voateny ato iny fa tsy dia iny loatra no takian'Andriamanitra aminao fa le ao anatinao ao hoe manahoana ny toe-ponao manatanteraka azy, manahoana ny toe-ponao manatanteraka azy, sa ve hoe anonba hoe mba ho tahian'Andriamanitra, sa ve hoe tompo ahitanao ny ato anatin'ny foko ato fa ity na dia tsy ampy ampahafolony ity fa ity ny vokatry ny foko dia atolotro anao, ho atolotro ho an'ny aoty ho an'ny mahatra iny ange anaovana asa soa ihany. Fa le tsara dia le ataovinao direct mahita olona iny ianao amin'izao zao tena maro ny olona tsy misakafo, tena ny fiainana tena mihasarotra. Io tsy voatery amin'ny ankohonana ihany, ka raha samy ianao amin'ny ankohonantsika ihany koa nge dia iza zany ny hamonjy an'ireny tsy manan'ireny hoe dia ny ankohonana marina fa tsika mijery ankohonana fa lasa tia tena koa tsika ny amin'izay. Dia izy Andriamanitra hoe dia ny ankohonanao nefa ny ao akaiky ny ankohonanao koa misy tsy mihinana. Fa ny tiany tompo dia ilay mizarazara fitiavana. Mizara izay kely ananany, io nge tsy raha hoe ianao manana amina million de dollars ianao vao hanome. Fa raha tena hoe nahariary 100 arivo fa tena hoe manam-piadanana anao nanome an'iny. Tena hoe Jesosy hitako ny fonao nanolotra an'iny. Na ireny mpangataka ireny nge misy manao fika fotsiny olona be matanjaka be zao izy dia mody manao sary malemilemy izy mangataka. Fa misy kosa nefa dia misembana tsy afaka miasa, tapaka ny tanany, tapaka ny tongony. Dia mety terepananao any anatin'ny fona hoe ahoana moa fomba hiasan'ity, jerena ny tanana, za manana tanana roa raha miasa mbola tsy ampy ny karama hoy ianao. Dia mba hanome azy kely ananao. Dia fahapafolony nataonao iny eo anatrehan'i Jesosy satria izay le arenana anananao ka, izay le tamin'ny tananao, iny le tamin'ny tananao dia mba nomenao azy. Ohatra hoe nankanao kely ny frenao dia namenao azy. Izany hoe izay anananao izay anananao ny fotoana, ny vola, manana sakafo ianao mety hoe mba afaka misy mangataka raika apoka aminao. Tia. Tsy voatery hoe za manana vary folo kapoka zany dia omeko anazy, fa natapaka kapoka nefa fantatrinao hoe iny vokatry ny fonao amenao. Ilay izy zany miainga avy amin'ny fo izay ny voafehany. Fonao manatanteraka azy ihany. Dia izay no tadiavin'ny tompo hanatanterantsika an'ity hoe resaka fahafolon-karena ity, izany hoe izay rehetra nananao na fotoana. Nanam-bola moa anao tianao anao dia tsy misy maratry an'izany araka ny volazan'ny rahavavy. Fa io miainga avy amin'ny fotsika sy ny fanerem-panahy amintsika tsiraray avy. Fa ho amin'ny tompo dia malalaka. Izay tiantsika atao. Tsy misy faneriterena ataon'i Jesosy. Tsy misy hoe tsy mahazo aina ataon'i Jesosy. Izay le hoe fiadanana no omeko anareo. Izany hoe miada antsika ampy daholo izay zavatra rehetra ataontsika. Fa tsy misy faneriterena. Dia atao ve-piadanana daholo izay rehetra ataonao. Dia mandehana amin'ny fiadanana koa. Dia aoka ny fonao hisy fiadanana ihany koa amin'ny fanatanteranao an'izay rehetra ataonao. Amen. Voninahitra ho averiko amin'ny Jesosy irery ihany. Makasitraka antsika tsiraray avy ny aino hatramin'ny farany.